Anisan'ny toerana ahitana ny tsena mora ny tsy antetezana afovoany voalohany androndra andralanitra manjaka miadana ampahany amin'ireo point de vente apetraka eto Antananarivo ihany aloha ireo nanokatra ny varavarany androanindreo. Ny sabotsy sy ny alarobia no isokatra ho an'ny mpanjifa ny tsena mora ka androany dia efa afaka ny an-tsena sahady ireo mponina. Raha ny fantatra dia efa misy ny lisitra isam-pokotany momba ireo mponina tena sahirana ka ahazo tombony amin'ity tsena mora ity. Critère ifidianana le olona zany eto amin'ny fokotaninay zay efa nanana lista efa natokana mihitsy zany hoe ho an'ny fokotany zany hoe reto ny olona sahirana eto amin'ny fokotany. Ankehitriny nefa amin'izao fotoana izao dia tsisy resaka an'izay fa zay manana carnet aloha zany ka hita fotsiny amin'ny état général hoe zay sahirana izy dia tonga aloha afaka mividy amin'ity andro an'io ity fa manaraka zany dia jerenay amin'izay ireo le critère efa eo aminay zany ho an'ny olona sahirana. Tsy mbola nisy teo amin'ny tantaran'ny firenena ny tahaka izao tetikasa izay mitsinjo manokana ireo vahoaka sahirana eo amin'ny fivelomana. Ny azo zay azoko amin'ity volako 10,000 ity dia ho alaiko daholo. Satria ity mbo mora le ity satria tena maro ana ka zafy kely mbola veloma. Iento. Ahoana ny fahitanao fisokafa ny tsena mora manamavana mafinaritra mahitsy tompoko dia misaotra anareo betsaka. Elavelany ianareo dia mba ho ela amin'ny fitondrana mba hisony voninahitra tompoko. Nahazo tombony ireo mpiantsena tao amin'ny tsena mora tetsy antetezana afovoany voalohany sy teny amin'ny Cité Matazana izay notsidihin'ny filoha Andro Rajoelina androany satria ankoatra ny entana novidiana tamin'ny vidiny mora dia mbola nahazo fanomezana avy amin'ny filohan'ny fahefana avy ny tetezamita ihany koa izy ireo. Nanafisan'ny filoha Andro Rajoelina fa efa ela no nanomanana ny tetikasa tsena mora ho fanatsarana ny sosialin'ny mponina sy mba ahafahan'ny vahoaka malagasy rehetra miaina sy misakafo araka ny tokony ho izy fa tsy hoe noho ny fisian'ny fampelezan-kevitra akory. Teny amin'ny Cité Matazana dia nitondra fisaorana manokana ho an'ny Père Pedro noho ny asa soa izay nataony hatramin'izay ny filoha Andro Rajoelina. Tena olona navita asa soa lehibe indrindra teto amin'ity firenena malagasy ity dia isaorany ianao dia efa folo ny tsinjovana ny majinika ary efa folo taona no namezana asa ny majinika, efa folo taona ny namezana trano ary efa folo taona ny tsabony, efa folo taona ny nampianarana ka ataony fitondram-panjakana ahoana moa tsy manana fovato izahay fa mba tonga eo amin'izany toerana izany androany ary men'Andriamanitra fahefana ihany koa hoe io ny toerana menanao ka afaka mitsinjo ny vahoaka ve ianao dia ny tenako tamin'ny volana marsa 2020 dia nanao fihinanana teo Mahamasina hoe hijery izay asoa ny vahoaka malagasy ary dia mamerina eto anaty anareo androany fa matoa misy zao tetikasa atao zao dia tena te hitsinjo ary tena manam-pitiavana ary tena te handray andraikitra mba ahafahana manamaivana ny fiainantsika rehetra. Mbo dia misy mieritreritra hoe ataony tsena mora fa ho avy ny fifidianana, tsy izany mihitsy tompolasy tompovavy. Ity tsena mora ity dia efa ambolana maro no nikotrehana no jerevana no volavolana fa ankehitriny vao masaka ary ankehitriny vao atolotra ary ity tsena mora eto amin'ny Akamarosoa ity dia isaorana indrindra aloha i Père Pedro sy ny olona mponina rehetra ety nameany trano izay anaovana an'izao tsena mora izao. Fa ny tiako lazaina amintsika dia ity tsena mora ity dia hoe mitsinjo ny malagasy satria dia mitsinjo antsika tsirairay avy ary izy io dia zavatra maharitra fa zavatra tsy mandalo fotsiny hitoetra eo foana tsena mora io ary isokatra isaky ny alarobia sy sabotsy ho anareo mponina rehetra. Ny anampy ny sahirana no antony mbola ijoroko hoy kosa ny Père Pedro ary raha misy ny olona izay mitsinjo ireo vahoaka an'Andriamanitra sahiran'ireo dia tohanako izany ezaka izany.
Ny fiainana eto dia ny olona fivelomana tia sarotra mitovy amin'ny toerana rehetra eto Madagasikara amin'izao fotoana izao satria ny fari-piainana ny olona tena ambany dia ambany hatramizay fa tsy androany ihany ka rariny ihany raha ohatra ho an'ireo kely fidiram-bola no ampihana amin'ny pepin izany mba hiverinay rariny izany. Hatratra 30 ny tsena mora apetraka ho an'Antananarivo ka ny alarobia izao ohatra no anomboka isokatra ihany koa ny tsena mora ao anatin'ny distrika an'Antananarivo avaradrano sy atsimondrano. Hitatra tsikelikely any amin'ny faritra ity tetikasy ity. Aorian'ny eto Antananarivo dia ahazo ny anjarany ihany koa ny mponiny toliary. Ny fanakekezana kokoa ny vahoaka fa indrindra ny hitondrana ny fanamaivanana amin'ny fahasahiranan'izy ireo amin'ny andavanandro no tanjony. Hita eny amin'ny tsena mora avokoa arak'izany ireo kojakoja ilaina andavanandro toy ny vary, ny menaka, ny siramamy, ny sira, ny ronono mandry, ny vinaigre, ny kahe sy ny savony.